Lasao! XXL. Manolotra anao ny vavao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Mba ho fafinareta Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. VTI manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vavao. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, manolotra anao ny vavao. Labelcom, la référence en impression numérique. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. Professionnels du bâtiment ou particulier, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ivoaka ny alakamisy 17 Desambra ho avy zao ny ivoaka am-pifidianana vonjy maika tamin'ny fifidianana filoha am-pirenena fifidianana faharoa ny filoha lefitry ny seny. Manana roa andro araka izany ireo kandida ahafahana manao fampitahana ireo PV raha misy ny mampiayay. Betsaka ireo solontena avy any ivelany tonga ny naramaso ny fifidianana filoha am-pirenena fifidianana faharoa iny. Anisan'izany ny firenena mikambana izay nanambara fa milamina amin'ny ankapobean'ny fifidianana ary azo ekena. Mikorotana tanteraka ny fandoavana ny eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny karamana ireo mpiasa ankehitriny. Mpiasa anjatony tsy nandray ny karamana hatramin'ny androany araka ny fanadadiana natao. Tahaka ny fanaon'ny ekipan'ny Cultive FM isa-taona tsy navela andalo fotsiny ihany ny fetin'ny Noely. Tsaroana manokana ireo olona sahirana amin'ny alalan'ny Noël pour tous. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena niakatra raika amin'ny 20 tamin'ny maraina teo nisan'ireo olona maty vokatry ny tsunami mitranga tamin'ny sabotsy ivoalahady teo tany Indonezia. Raha maherin'ny 17 kosa ireo tsy tapoboka. Salamatra tompoko lasy tompoko aftoana ny vaovao eto amin'ny Cultive ka manasanao ary naraka izany hatramin'ny farany vokatra nasionaly tsy mbola ofisialy avy any miseny no anomboantsika ny vaovao amin'ny ety alina ety efa mahery 700 ireo birao fandatsaham-bato nazahoana vokatra mbola mitarika hatrany kandida larina faha-13 Andry Rajoelina Antsipriza izay etiny Iona Saina. Voka-pifidianana voaray teny anivon'ny seny tamin'ny 9:30 minitra ariva teo. Birao fandatsaham-bato 520 amin'ireo 220 sy 4 no voaray, izany hoe ny 450 isanjato ireo birao pifidianana. Nahatratra 520 sy 500 sy 7 sy 5 alina sy 5 sy 4 tapitrisa no isan'ny mpifidy. Ny vato fotsy 570 sy 300 sy 7 sy 3 alina, raha 370 sy 700 sy 4 sy 7 alina ny vato maty. 740 ny tapavitriana. Vato azo ny kandida larana faha-13 Andry Rajoelina, 250 sy 4 sy 4 alina sy 4 sy 2 tapitrisa, izany hoe salanisa 550 ray isanjato. Ny kandida larana faha-20 Ravalomanana Marika, nahazo vato 530 sy 200 sy 7 sy 7 alina sy 7 sy 2 tapitrisa, nahazo ny salanisa 470 isanjato. Izay no voka-pifidianana vonjy maika navoaka ny seny tamin'ny 9:30 minitra ariva teo. Araka izany dia ivoaka ny alakamisy fa 17 Desambra izao ny voka-pifidianana vonjy maika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodirana faharoa hoy ny filoha lefitry ny seny tamin'ity androany ity. Manana roa andro araka izany ireo kandida ahafahana manao fampitahana ny ireo PV raha misy ny mampanay. Iona Sainatra. Ananika ny 570 isanjato amin'izao fotoana izao ny birao pifidianana nazahoany ny seny vokatra.
raha ny hafainganam-pandeha ny fomba fiasan'izy ireo ivoaka ny alakamisy izao ny voka-pifidianana vonjymaika. Manapa-kevitra ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana fa dia ny alakamisy fa 7 ny volana desambra amin'ny 4 ora tolakandro no hototosaina eto amin'ny foiben'ny seni eto alarobia ny fampahafantarana ampahabe maso ny voka-pifidianana vonjomaika feno tamin'izao fiodinana faharoa ho amin'ny fifidianana filohan'ny République Madagasikara izao. Hatreto 970 amin'ireo distrika 770 no voarain'ny seni ny voka-pifidianana zato isan-jato. Birao mpifidianana 5 no nahitana tsy fahatombanana ka nanaovana ny PV de carence raha ny fanazavana hatrany. 2 tao amin'ny distrika n'Ambosary, 1 tao amin'ny distrika ny Betroka ary 2 tao amin'ny distrika ny Mampikony. Tao amin'ny commune Ankomadji, birao mpifidianana Antsirandrano tsy totosa ny fifidianana ary tsy nisy ny vokatra navoaka raha ny fanazavana. Ny fisian'ny fanafian-dahalo niteraka ny fahasimban'ireo fitaovana entina anatanterana ny fifidianana no voalaza fa antony. Teo ihany koa tamin'ireo birao mpifidianana 2 hafa tao amin'ny distrika ny Mampikony hatrany, nisy ny fahatarana ny fanomboana ny fifidianana na tonga ireo ho PV de carence. Ho tonga ny talata 20 desambra alina ny voka-pifidianana amin'ireo distrika 3 hafa raha ny fanazavana hatrany ka feno ireo distrika 70 amin'ny 100. Manasa antsika rehetra, manasa ny kandida roa tonto, na ny larana fa 10 na ny larana fa 5 dia tongava hiara ijery tsika an'izay rehetra misy eto aminay na dia tsy avela lalàna aseho ary zany nambarako teo ny lalàna fa tsy maninona amin'ny anarany mangarahara satria be loatra ny fanakianana sy ny fanasoketana dia tsy maninona fa mba hanehoan'ny seni fa tena ao anatin'ny mangarahara tanteraka ary mampandray anjara ny rehetra neto dia ho ataontsika izay rehetra ampipetraka ny fifampitokisana eo amin'ny kandida sy ny seni. Manana 2 andro araka izany ireo kandidana ny solotenany ho tonga ny amin'ny seni ahafahana manao ny fampitahana amin'ireo fitanana antsoratra mampiaya azy ireo mialohany amoahany seni ny vokatra vonjomaika ny alakamisy 17 desambra amin'ny 4 ora hariva eny amin'ny fobeturan'ny seni eny Alarobia. Fa betsaka ireo solotena avy any ivelany tonga nanara-maso ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa farany teo eny. Anisan'izany ny firenena mikamana izay nanambara fa nilamina amin'ny ankapobeny fifidianana ary azo ekena mampioana rakodoarso. Miteraka resabe ankehitriny ho an'ireo mpanohana sy mpiaradia amin'ny kandida filoham-pirenena laharana fa 20 ny voka-pifidianana izay avoakan'ny seni isan'andro ary lazaina fa tsy marina sy feno osika. Voka-pifidianana vonjomaika izay fantatra hatreto fa mbola ny kandida laharana fa 30 hatrany no mitarika. Raha tsy aivina, betsaka ireo solotena n'ireo firenena vahiny izay mivondrona ao anaty firenena mikambana no nanatrika sy nanara-maso ny fifidianana teny anivon'ireo birao fandatsaham-bato maro eran'ny Madagasikara nandritra iny andro ny fifidianana iny. Nanambara izy ireo nandritra ny tatitra nataony fa nilamina ary azo ekeny ny fifidianana iny na nisy aza ireo lesoka kely madinidinika izay tsy tokony hosakana amin'ny firosona makany amin'ny famoahana ny voka-pifidianana. Hita tao anatin'izay ho hiatrana izy ireo ny hasaro-piaro ny tsirairay tamin'ny fanehoana ny safidiny, ny fahaleovantena ny seni, ny fandraisana ndraikitry ny manam-pahefana isanambaratongany tamin'ny fampandehanana araka ny tokony ho izy ny fifidianana. Nanamafy hatrany ihany koa izy rehetra fa azo atao tsara ny manatitra ny fitarainana rehetra eny anivon'ny seni sy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ary ny maro hafa ho an'ireo olona na tsikaritra hosika miaraka amin'ny porofo. Tokony samy andry ny voka-pifidianana izay avoakan'ny seni ny rehetra. Tsy tokony isy ny fiantsiana hiteraka korotana eto amin'ny tany sy ny firenena. Izay no nisongadina fanambarana nataony ireo mpisihatra miaradia amin'ny kandida Andry Rajoelina. Fanidiny Fizora Faty. Fietsika tsy mendrika no ataon'ireo mpanao politika sy mpiaradia aminy mitady hevitra hanakorontanana ny firenena amin'ny tsy fanekena ny voka-pifidianana. Izay no nivoatra tamin'ny fanambarana nataony vovonana miaradia amin'ny kandida Andry Rajoelina androany. Tsy ekena raha ny fanazavana ny fampisaraham-bazana ny malagasy noho ny tsy fitoviana firehana politika. Toananay ny fanehoan-kevitra mitandro hatrany ny soatoavana malagasy izay mandala fihavanana, firaisankina, fifankatiavana samy malagasy ary indrindra ny fanehoan-kevitra manome ho lanja ny demokrasia,
fifandimbiasan-toerana amin'ny alalany fifidianana malalaka sy mangarahara. Lonay kosa ny fanehoan-kevitra mitory fankahalana ka mety ahatonga hatramin'ny fifampisaraham-bazana ny mpiray tanindrazana. Tsy mendriky atsika malagasy itsony izany fomba fijery ny lozan'ny toetrandro izany. Nanome hafatra ireo kandidà nirotsaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany sy ny kandidà Marc Ravalomanana mpifanandrina amin'ny kandidà Andry Rajoelina ihany koa ireto mpanohana ny kandidà Larana 17 ireto izay naneho fahavononana hiaro ny safidim-bahoaka. Naneho ny safidin'ny vahoaka malagasy ankalalana tsisy anketeriterena fa maro sady ny zavatra hitanay atao amin'ny fikambanana izay manerana ny nosy hitanay sady fa misy fanohitohinana safidim-bahoaka ka eto izay dia manambara retany io ren-danitra fa vonona tanteraka ny fikambanana sy ny mpiaradia aminay rehetrarehetra maromaro ny fikambanana sy ireo antoko politika izay miaraka amin'ny kandidà numéro 13. Aleo itsika izay kandidà nilatsaka teo fa navoaka ny vahoaka malagasy taminareo 0%. Ary eto atsika dia miandry ny valim-pifidianana ofisiel izay avoaka ny CENI. Miantso anao izay Andriamantoa Ravalomanana Marc. Aza atao toy ny lalan-dririnina intsony ny fitantanana ny firenena. Ankehitriny fa mivoatra ny toe-tsainy malagasy ka tsy tokony ho taritina any anatin'ny korotana. Miantso ny rehetra ho tony araka izany ireto mpanohana ny kandidà Andry Rajoelina ireto eo am-piandrasana ny vokatra vonjimaika avoakan'ny CENI sy ny voka-pifidianana ofisialy avoakan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ankoatra ireo mivondrona ao anatin'ity vovonana ity, mpisehatra maro no miray feony amin'ny tsy tokony sy ny korontana intsony ateraky ny fifidianana eto amin'ny firenena. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mampametra-panontaniana ny tsimboly andanin'ireo parlementaire ny lalàna momba ny vola azo tamin'ny tsirarana na ny recouvrement des avoirs illicites hoy ny mpahay lalàna izay nanaovana fanadidina fa io ihany koa ny fikasana analefaka ny sazy ho an'izay tratra amin'ny izany fanadina io no nasaina. Resaka avoir lalàna mikasika ny avoir illicite moa zany dia ny zavatra nanahirana kely tao anatiny dia le hoe azo atao ny fitsarana maka mialoha na dia mbola tsy meloko aza le olona manao saisie ny fananan'le olona zay nitondrona zany. Zay zavatra zay moa zany dia somary nanahirana ihany mazava ho azy tsy manahirana député ihany fa manahirana ny olona rehetrarehetra ka zay ngamba ny anisan'ny zavatra zay jerena akaiky. Misy mandoma moa zay ho hita eo amin'ny travaux de commission moa zany fa ataoko fa ho isy fanamboarana kely fanatsarana moa zany mba hatonga an'le lalàna hitondra fitoniana fa tsy hoe hitondra sanatriany vava fanakorontanana. Izay no fanazavan'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena nantsiranana ny alakamisy teo mikasika ny lalàna momba ny vola azo tamin'ny tsirariny na ny recouvrement des avoirs illicites. Ho an'ny mpahay lalàna nanaovana fanadihadiana miteraka aya ny fitavozavozany ny parlementaire tsy andaniana ity lalàna ity. Lalàna izay zava-dehibe ho an'ny firenena antony nidirana tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana. Satria ity lalàna mifera are-pirenena ray manontolo mihitsy zany sy tombotsoa ho an'ny firenena mampaninona moa nanovany hoe loi spéciale ihany koa zany hoe zay mangalatra sy manodikodim-bola sy manao trafika dia azo atao misaisir ny fanahana rehetra sy naodikodirolo reo ka tsy misy maharatsy an'izay vomaika tsara zay satria sady petraka ny are-pirenena no voafefy ny mpangalatra rehetra. Laha tsiny tsy andanina an'io zavatra io zany dia efa mitoro sady ny toerana misy olona tokony andany azy hoe matahotra ny lalàna io satria manao zany izy tsy manao leloka izy zany fa raha ohatra izy tsy manao leloka tsy hitako zay tsy andanina an'io tsy hitako zay natahorana an'io lalàna. Andratanday hoe ataony député sy parlementaire aingana io zavatra io fa tsy ilona intsony zareo tsy hitady fialantsiny be da be zao satria fantatra ihany inona sina zavatra misy ao. Andrasany ny fandaniany antenimera ity lalàna ity sy izay ho fanitsiana entin'izy ireo. Raha tamin'ity androany ity nirava tamin'ny mitatao vovonana ny antenimera-pirenena. Fa mikorotana tanteraka ny fandoavany avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny karaman'ny mpiasa ankehitriny mpiasa anjatona ny tsy mbola nandray karamany hatramin'ity androany ity araka ny fanadidina natao miantarandrena.
Mpiasa maro ao anivon'ny komina Antananarivo no tsy mbola nandray karama hatramin'ny androany. Raha toka nanomboka ny 2022 ny volana desambra no tokony efa nandray izany izy ireo. Tamin'ity androany ity, zotra nanoloana ny tahirim-bola mpanjakana tsy mihazaza ny ankamaroan'ireo mpiasa ny komina Antananarivo. Tsy fantatra mazava ny tokony voan'ny karama ho inona anontaniana izay savidiny tsy alaina sary. Karamana volana desambra tsy azo e. Io zaraina nareo misy tokony versena any amin'ny banky zany le izy dia nalefa any aty. Dia tsy aizy hoe dia lasa ty daholo manana hitanareo tonga le izy rehefa tonga le vola ato zany 40 millions tonga ao. Dia zay mahazo an'le vola amin'ny 40 millions ihany no mahazo ao. Dia zay zao ireo tena mbola betsaka zay tsy nahazo. Dia hoe andeha hijery ny bankinay zao zay izao. Sao dia hoe any amin'ny bankinay? Zay no tsy hay hoe mahazo dimanjato ngamba andreo. Zay mbola tsy mba mitsaly ohatr'izao hatramin'izay hoe zay. Fa zao zay vao mitsaly ohatr'izao. Zao zay vao mitsaly karama ohatr'izao fa tsy mitsaly izany zay. Ao tara foana fa tamin'ity zay mbola tsy niakatra taty tsy mba zaza taty raha tsy voasy tamin'ity. Zay vao niakatra taty daholo ny mpiasa tamin'ny pompier. Io miakatra eo daholo. Tsy nahazo fanazavana mikasika ny fikirakirana sy ny fandoavana ny karama mpiasa ity ny mpanao gazety raha niezaka nanantona tompon'andraikitra. Raha ny zava-misy, herinandro vitsy taorian'ny fampielezan-kevitra sy andro vitsy taorian'ny fanatotosana ny fifidianana fiodinana faharoa izao fikorontanana eo anivon'ny komina Antananarivo izao. Ny ben'ny tanàna izay vadin'ny kandida nirotsaka filoham-pirenena amin'ny marika Ravalomanana, ity farany ihany koa izay mpanolontsaina ny komina Antananarivo. Mipetraka manoloan'izany ahian'ny olom-pirenena mikasika ny fandraisan'ny fitantanam-bola eo amin'ny komina Antananarivo sy ny nanatotosana ny fampielezan-kevitra. Tonga tamin'ny fotoanany dokavatra isika aorianan'izay dia hiantoka tanteraka manodidina ny fetin'ny Noely isika izay manomboka any amin'ny tantarany izany hikatrany amin'ny toetry ny andro rahampitso. Rehefa avy eo ary. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce à Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Waouh, c'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 arrière avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 ariages. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 ariage. Alors profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Profitez d'une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium et volets roulants du 12 au 31 décembre. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir. Mively eto amin'ny fampahalalam-baovao isika fa daty napetraky ny fiangonana kristianina sy ny tandrefana ho fankalazana ny fahaterahan'i Jesosy Kristy ny misasakaly 24 desambra sy ny 25 desambra. Tsy misy famantarana manokana sy mazava zany ao anatin'ny baiboly ho ny mpahay tantara iray izay nanaovana fanadihadiana Fezora Faly. Fetin'ny Noely, fety kristianina. Ankalazaina ny 24 desambra anatin'ny sasakalina sy ny andron'ny 25 desambra maneran-tany.
Tany amin'ny taonjato fa 7 no nitondrany ny misionera britanika izany teto Madagasikara, raha nambarany Pahitantara. Tsy misy famaritana mazava ivanimpotoana nahaterahan'ny mpamonjy io ara-baiboly. Tahaka ireo firenena rehetra maneran-tany, nandray tsy fety ity ho kolontsaina ihany koa ny malagasy. Baiboly tsy misy famaritana mazava n'le vanimpotoana io akory, fa ny fiangonana teoriana no nametra an'io. Dia le fomba ny tandrefana koa no netiny, ka tsy azo adonoina koa fa ny krismasy tsy dia nisy taloha akory ny krismasy fa voatateoriana no nametrahan'ny fiangonana hoe atao 25 Desambra ny nahaterahany, fahatsiarovana ny nahaterahan'i Jesoa Kristy zany. Dia zany hoe niteneniko amin'izany hoe fomba ny tandrefana reny hoe sapin sy ny abe Noely sy ny any reny, fomba ny tandrefana reny. Dia zay nampiarahany amin'le finoana kristianina. Dia reny zany no nentina taty amintsika, nentin'ireo misionera taty amintsika tamin'ny 1920. Dia zay ny malagasy vao nandray an'io. Mankalaza ny Noely amin'ny mahafetsy azy avokoa ankehitriny ireo firenena maro maneran-tany na tsy kristianina azy, isan'izany ireo avy amin'ny firenena Salamo, ny Sinoa sy ny maro hafa. Ankoatra ny hevitra fonosiny ho an'ny kristianina sy ny fanatanterahana ny fomba mpiangonana, fifanolorana fanomezana sy fanehoana firaisan-kina ary fanampiana ireo tsy manana ny fomba nentina nanamariana ny fetin'ny Noely hatr'izay. Misy ohatra ny fanomezana sakafo ho an'ny olona mahantra hita voalohany ny andron'ny Noely. Tahaka fanaon'ny ekipan'ny Cultivé FM isan-taona tsy navela andalo fotsiny ihany ny fetin'ny Noely. Hitsaroana manokana ireo olona sahirana tamin'ny alalan'ny Noël pour tous. Nirohatra nanatitra fanomezana ho an'ireo olona sahirana ny ekipan'ny Cultivé FM ny aliny fa 13 volana Desambra. Fanadia mampiona rekotoarso. Fety iray manandanja eo amin'ny fianakaviana tsirairay ny fetin'ny Noely, indrindra ho any akamaroan'ny mpino kristianina izay mijoro maneran-tany. Fotoana ifampizarana faliana eo amin'ny samy mpiarabelona sy mpianakavy, ifampizarana ny soa. Antony nisiany Noël pour tous no karakarainy teto amin'ny Cultivé FM, fanao isan-taona entina ny fampizarana tamin'ny olona sahirana ao anatin'izao fety izao. Toy ny isan-taona moa zany dia efa eto indray ny ekipan'ny Cultivé FM ary ny Keprod izay hiaraka indray amin'ny ity alina ity. Mialohan'izany rehetra aloha dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra, tratran'ny krismasy daholo antsika rehetra manaraka ny Cultivé. Efa hitantsika tokoa ao aoriana ao efa vonona daholo ny ekipa rehetra, efa nambaraka teo moa zany avy amin'ny vondrona rehetra ao amin'ny Cool FM, ny Cultivé ary ny Keprod izay anao ny antsoina hoe Noël pour tous, zany hoe anome fanampina an'ireo izay tsy manana indray izay ny an-dalambe mba ahafahan'izy ireo manao fety sambatra. Ndao ary aloha sy ny dia, ndao ary araka aminay. Ireo olona eny an-dalambe no tena nojerena manokana tao anatin'izany, indrindra fa ireo ankizy. Efa nandehantsika moa zany niangatany amin'ny Cultivé dia ety Andravoantsika amin'izao fotoana izao dia reto ny ankizy zao satria tokoa efa mitentsika hoe krismasy zay dia etika izany fa fetin'ny ankizy aloha voalohany indrindra naterahan'ny Jesosy Kristy dia tamin'ny fotoana ity aloha zany izahay dia niopana kokoa tany amin'ny ankizy kely satria izy ireo ankizy izay mbola hoe ho avy ny firenena mbola be dia be ny lamina diavin'izy ireo dia aleo dia kely izy ireo dia aminy ka dia eo azy inona kelikely avy aminareo. Ahoana fihetsem-podreo ianazo? Zany? Eo ary mba manao kokoa kely ary ireo tokoa daholo dia mirary fety sambatra hoe? Mirary fety sambatra. Toerana maro teto Andrenivohitra no nitetezany ekipan'ny Cultivé tamin'ny hetsika Noël pour tous iny. Eny ary eto Godandray no misy anay zany hoe mitohy an-trano moa zany ny Noël pour tous izay ataon'ny mpiasan'ny Cultivé FM ary ny Keprod ihany koa anome fanampiny ny fanambara tamintsika an-trano moa fa hoe ny ankizy no tena omendanja indray tamin'ity androany ity. Efa eo daholo ny ekipa amin'izao fotoana izao ary hiara iroso antsika hijery ny fientanentan'ireo ankizy, hijery ihany koa ny fihetsepon'izy ireo rehefa mandalo eto izay. Ndao ary. Mamankamany ay reny mety reny ambevavy reny amin'ny mamanky aiza izy
Araka ny nahitantsika azy teo dia azo lazaina ho heniky ny hafaliana tanteraka ireo olona nahazo ireo fanomezana ireo. Totosa soma tsara moa zany ny vinavina tamin'ity Noël pour tous fizarana ny vatomamy sy ny mofomamy biscuit maro isan-karazany ary ihany koa fitafiana ho an'ireo tsy manan-kialofana sy ireo sahirana ara-pivelomana izay nikarakarain'ny Cool TV sy ny Cool FM ka dia makasitraka antsika nanaraka anay mino izahay fa tsy nijery fotsiny ihany isika fa mba mahafantatra sy nanana eritreritra ihany koa hoe mba handeha hanampy an'ireo manodidina eny fa na dia tsy ireo olona eny ambany tetezana sy ireo tsy manan-kialofana araka ireny hitantsika ireny ary fa na ireo olona mifanila trano amintsika mba hitantsika sahiran-kirany ireny satria izay ny tena tanjona ao anatin'izany hoe Noël pour tous hoe Noël de partage izany mba miara mifaly amin'ny fety miara mpifaliana an'izany fety Noël izany isika rehetra izay ny tena tanjon'ny Cool TV ihany koa tamin'ny fizarana ka dia makasitraka antsika izahay mirary fety sambatra ihany koa dia samotratra ny faran'ny taona sy ny taom-baovao dia makasitraka ny ekipan'ny Cool TV FM sy ny DG Ie dia makasitraka ny ekipa rehetra ihany koa zany niaraka androany zay dia mirary fety sambatra ao antsika rehetra dia mazotoa daholo Noël pour tous. Ny ekipan'ny Cool TV FM mirary fety sambatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Fa fetin'ny Krismasy tahaka izao ny fangalany ireo mpivarotra tombony raha ny fanadidina natao raha tamin'ity taona ity miverina ny fankafizan'ny mpanjifa ny bûche de Noël. Michel Aranardzona. Iray amin'ireo maha krismasy ny fanamariana izany amin'ny finanana zava-mamy tahaka ny chocolat sy ny mofomamy fa indrindra ny bûche de Noël. Nanatona mpanamboatra bûche de Noël iray izay amin'izao ankatoky ny fetin'ny krismasy izao. Raha ny fanazavana, raha ampitaina tamin'ny herintaona, miverina ny fankafizan'ny mpanjifa ny bûche de Noël, saika tsy naharaka ny komandy. Tsena bûche de Noël aloha zany am'izao tena hita hoe fotoanany aloha zany zao azo lasaina hoe mandeha aloha le izy fantatra ihany hoe Noël tokoa dia izay tokoa maha Noël amin'ilay resaka gâteau le bûche hatreto aloha mbola tsy tena tonga amin'izato fa latsaka keliny izay angambany fa efa betsaka ihany efa nalefanay teo fa ny androany fotsiny zay ia androany zay androany ihany ny livre bûche bûche zany mahatonga ny bûche dia taloha zany rehefa any amin'ny toerana nahaterahany Jesosy Kristy mangatsiaka be manko dia rehefa tonga ny alina rehefa avy manao fety manao sasakalina porte-à-porte sy ohatr'izany ireny olona dia mandeha eo amin'ny cheminée dia manatsofoka bûche ao anaty cheminée dia au lieu de zay zany le izy dia navaozina nentina natao amin'ny alalan'ny gâteau zay ny atao hoe bûche. Ankoatra ny mofomamy tsy rehefa krismasy ihany fa saika fety rehetra fanaony rehetra ny manova ny laoka mba hiavaka amin'ny andavanandro. Soko miadana ny fanjifana ny akoho amam-borona noho ny fiakaran'ny vidiny raha ny fanazavana ireo mpivarotra. Niakatra ny vidin'ny akoho amam-borona noho ny maitany. Izao andro ny ray andro tsy atongava amin'ny fety zao tsy dia mandeha mihitsy le tsena. Neny zao vorona roapolo nentinay teo vao anankifito ny laninay hatry ny narain'ny andro. Niakatra mihitsy ny vidim-borona tamin'ity ka 5 alina ny akana azy any amin'ny tompony 9 alina. Aina amin'ny tany dia tsisy rano. Katsaka miakatra be dia dangana be ny vidin'ny vorona. Tsy hay aloha na hisy fanantenana raha pitsy na ahoana miankina amin'ny petsena ihany io. Mbola varotra raha pitsy? Ie mbola varotra maraina eto. Manomboka amin'ny 7,400 ny bûche de Noël, mandrina ny 5,400 hatramin'ny 2,400 kosa ny akoho amam-borona, saika enika olona ny arabe-Antananarivo tamin'ity andro mialoha ny Noël ity. Fa omaina ny andro eto Antananarivo renivohitra mandritra ny fetin'ny Noël rampitso araka ny nambarany mpaminavina ny toetry ny andro. Ito ihany koa ny ato anatin'ny andro maromaro ny tsy fisen'ny rotsakorana raha ny fanadidina natao eto afovoantany miantarandrena. Ho tsara ny andro mandritra ny sasakalina sy ny fetin'ny krismasy ho any eto Antananarivo renivohitra araka ny nambaran'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Isy rotsakorana kosa any amin'ny tapany avaratry ny nosy. Ho an'ny tolakandro an'izay rahampitso fety zay dia azo rotsakorana betsabetsaka hatrany any amin'iny tapany avaratry Madagasikara iray manontolo iny zany hoe any amin'ny fahatra Boeny, Betsiboka, Sofia, Diana, Sava ary mipakatra any amin'iny fahatra Nalanjorofo iny. Norana kosa zany ho an'ny fahatra Tsinanana sy Alaotra Mangoro ary
ny faritry vatovavy sy atsimo atsinanana. Ho antsika eto amin'ny faritry ny afovoantany ny ilany andrefana ary ny tapany atsimo Madagasikara moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Fa raha ny fironana makany amin'ny herinandro kosa indray ny resahantsika dia saika hitoetra hatrany any amin'ny tapany avaratra Madagasikara iny aloha ilay zone de convergence intertropicale dia hitoy hatrany zany aloha ny rotsakorana any amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny fa amin'ny alakamisy anohanina zoma no vinavinaina hiverina indray ny rotsakorana eto amin'ny faritry ny afovoantany. Mandrina ny 5.10 degré Celsius ny maripana ho any eto amin'ny faritra Analamanga, 13.10 degré Celsius ny ambandrindra amin'ny faritra Vakinakaratra, 2.20 degré Celsius ny ambandrindra any amin'ny Morotsiraka Atsinanana ary 2.30 degré Celsius ny ambondrindra amin'izany. Morotsiraka andrefana kosa 20 degré Celsius ny ambandrindra ary 13.30 degré Celsius ny ambondrindra. Tsy ahina isy fiantraikany eto amintsika ankilany ilay rivo-doza. Raha mahakasika an'ilay rivo-doza Silida aloha tamin'ny 7 vora maraina teo izy dia any amin'ny 5,700 kilometatra atsimo atsinanan'ny Manoro no misy ny fohibeny, mbola voasokajy ao anatin'ny cyclone tropical hatrany izy tamin'ny 7 vora maraina teo. Vinavinaina efa hidina tsikelikely zany ny herin'izy io atao anatin'ny 12 na 14 ora ho avy. Raha tsivina ny taona 17 tao anatin'ny rotsakorana no nankalazaina ny 15 desambra teto Antananarivo renivohitra. Fa anisan'ny mahasarika ny ankizy amin'izao fialan-tsasatry ny Noely izao moa ny fandokoana tarehy amin'ny alalan'ny kisarisary ireny ny atao hoe face painting. Mahatratratra any amin'ny 50 isan'andro izy ireo no manao izany tato anatin'ny herinandro fanadina. Ety Analakely mitandahatra ireo stand manao ny face painting na ny fandokoana tarehy amin'ny kisary amin'izao fialan-tsasatry ny Noely izao. Ireo ankizy ny voasarika betsaka amin'izany, betsaka sy sarotra ihany koa raha ny fanazavana ny fifaninanana eto an-drenivohitra. Azoana tombony ihany anefa ny fanaovana face painting ho an'ireo mpisehatra natonina. Manodidina ny 50 isan'andro ireo olona tonga manantona azy ireo. À peu près 50 any 40 10 000 aloha izy 10 000 francs dia farany 30 000 francs. Fitaovana aloha zany fortement tsy maintsy sy nazarola izy. Izay ihany loko misy eto Madagasikara zany. Dia mampiasa loko mena koa zay mivavy kely satria molony koa ampina mamy loko anazy zany. Dia mampiasa an'ilay paillette koa zay ame endrika an'ilay sary. Dia makiazy koa ampiasaina satria ame sary mivavy kely koa misy makiazy. Dia mazava ho azy fa pinceau dia rano. Mba hoe lamaody le face painting dia mahita ilay ankizy kely misy koa izy dia mba zakotaonio. Ny roborobo ary be mpanjifa ity sehatra ity raha ny fanazavana trano oharina amin'ny tamin-taon-dasy. Ny fijerena sary sy ny famerimberenana izany matetika kosa no anatevena n'ireo mpanaingo ny tarehy ny traikefan'izy ireo. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity saorana ianao nanaraka izany eto am-pamarana dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Soa fa tsara daholo tompoko. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique.
Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolitra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La vache qui rit, finaritra ny tontolo andronao. Lasao. XXL. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star.